Topoklasy tompoko vavy miarabantsika rehetra indray amin'ny ity alina ity manaraka ny fandarana Resaho Aloha Guy Maxime Magalageno Fonson Ndrenjato eto amin'ny télévision MBS amin'ny zao alina izao. Fantatsika ao anatin'ny ity herinandro ity indray fa miroso hatrany ny fiainam-pirenena. Anisany mampikaikaiky ny olona amin'ny zao vanim-potoana zao na ny mivoaka eto Antananarivo na ny mivezivezy atao anatin'ny tanàna na Antananarivo eny amin'ny route nationale na ny RN1 na ny RN2 na ny RN7 na ny RN44 moa rahantsika malala amin'izao fotoana zao fa de tena mbola anahirana ny hiatrika ny vanim-potoana ny fahavakatra ho an'ireo izay mivezivezy amin'izany faritra any. Vonison Ndrenjato fantatsika hoe ny firenena malagasy raha ny lalàna tamin'ny 1 dia nametraka ny fond d'entretien routier fantatsika fa zany dia natao ny anatsarana hitondrana anatsarana ny fotodrafitrasa momba ny lalana rehetra. Fantatsika ny loharanimbolany zany dia ny mahakasika ny carburant zay consommé eto amin'ny tany sy ny firenena fa ahoana marina satria fantatsika fa tena tsy ny embouteillage eto amin'ity tanàna na Antananarivo ity ny mandeha alavitra de fantatsika hoe mandany orra maromaro mihitsy amin'izao vanim-potoana zao azo ambara ve inona no olana mahakasika ny volan'ny fer amin'izao tsika miteny zao. Ny volan'ny fer moa zany de fantatsika fa vola tangosana à la pompe zany hoe isaky mandrotsaka gasoil lasantsy mividy solotany ianao dia misy apahany makany amin'ny kitapom-bolam-panjakana zany amin'ny alalan'ny hetra zany ary nanahirana be izy io tamin'ny vanim-potoana sasany satria nanjary nisy surtaxe atao anatin'ilay taxe sur les produits pétroliers zany ny antony dia tsy mahavita sika zany miantoka ny fikojakojana ny lalana zay fepetra apetraka ny mpamatsy vola iraisam-pirenena eo amin'ny famatsim-bola fanamboaran-dalana rehefa tsy constitué zany hoe rehefa tsy miforona feno ny kitapom-bolam-panjakana anaovana ny ikojakojana ny lalam-pirenena angatahantsika fanamboarana dia tsy manao déblocage mihitsy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena zany eo amin'izay famanjim-bola ho an'ny Madagasikara zany fanamboaran-dalana ary manahirana izy io satria ny lalam-pirenena eto Madagasikara zany de misy eo amin'ny 50,000 kilomètres nefa ny lalam-pirenena tafiditra ao anatin'io kojakojain'ny fer io dia lalam-pirenena 10 ihany. Izy manao classification, izy manao ny étude, izy etc de milaza fa reto anisan'izany zany Antananarivo renivohitra teny voalohany ny lalam-pirenena faharoa makany Toamasina Antananarivo iny mandalo Moramanga. Raha ny atotanisa ananako momba ny solika eto Madagasikara dia eo amin'ny 85,000 mètres cubes mensuel eo ary fantatsika hoe manodidina eo amin'ny 3500 6,000 milliards ariary isa-taona ny vola zay raisin'ny fer zany momba n'izay fikojakojana ny lalan'izay aminao hoe fahitatsika azy amin'ny ankapobeny raha zany ataoko hoe vaingambola azo tsapahitana an'izany satria io dia mivoaka any am-paosy ny mpanjifa isan'andro Ndrenjato zany hoe tsy afahantsika manakojakoja ny lalana na anatina Antananarivo na ivelany na any amin'ny lalam-pirenena. Io lalana io zany dia anisan'ny saripady io satria na ny Amerikanina azy amin'izao fotoana zao tsy mahavita mikarakara an'ireo autoroute satria lafo be fikojakojana lalana ary zay zany mahatonga ny frantsay ohatrany somary sepotra ihany keo eo amin'ny fikojakojana n'ireo lalam-pirenena fa ny autoroute moa privé any amin'ny firenena frantsay de zay no mahatonga azy manana an'izay fahefana zay. Fa raha eto Madagasikara zany no resahantsika dia takzao fisehony zay le hoe tsy maintsy iarahana amin'izao tontolo zao foana ny raha ny fomba iarahantsika azy de hoe ny 1 kilomètre de route goudronnée zany tena araky ny fenitra zany
dia eo amin'ny 1 million de dollars eo zany ny vidiny. Ny volantsika nefa fantaritsika fa nanomboka tany amin'ny 1 franc français égale 50 francs malagasy dia zay fotsiny no ampitomboana fa 1 million de dollars zany a dia ny latsaka 1 franc français égale 1000 francs malagasy a dia ampitomboana ohatr'izay koa zany ny sandany 2 kilometatra amin'izao tsika amin'ny teny zao zany a 1 euro égale efa noany amin'ny 26 000 24 000 23 500 noany ny franc zany 4200 ariary 4600 694 izy angamba androany ny euro anankiray ariary ny resahana indray zany io dia fantaritsika fa mametraka ny takan'izao hoe 1 kilomètre de route goudronnée zany a dia 24 milliards amin'izao miteny zao dia manao kajikajy fotsiny tsika hoe raha manana an'izay tahiry zay ve tsika dia afaka isoratena hoe mahavita ny lalana 5000 kilomètres fotsiny ohatra ilay lalam-pirenena resahan'ny banque mondiale ary eo ny ady hevitra manahirana be satria rehefa miresaka amin'ny banque mondiale amin'io anao dia hoe io ny tena vola malagasy io fer io io fond d'entretien routier io satria volany apositsika no milatsaka amin'io ao zany dia tsy maintsy zay no mametra directeur exécutif ny fer ohatra dia tsy maintsy mandalo ny avalin'ny banque mondiale dia zay na problema tamin'Andriamatoandro Rajoelina vao tonga teo amin'ny fitondrana tsy azony kasihana ny fer satria tsy neken'ny olona le directeur exécutif napetraka teo dia rehefa tonga zany le directeur exécutif eken'ny olona dia azo kitsehana amin'izay ny fer dia eo manomboka be fofinaina indray zany tsika dia manomboka sao zay amboarinay ny lalanay etc fa ny lalan'io zany raha io le fond d'entretien routier io ny io fond io tsy mahavita lalam-pirenena makaizy akory io ary fantaritsika fa zay no mahatonga ny hoe fifampirarahany Madagasikara amin'ny fikarohana famatsim-bola satria ny fotodrafitrasa lehibe eto Madagasikara dia ny famatsim-bola ny 70% ny vola ilaina dia angatahantsika avy any velany zay mihitsy ny tena fomba filaza azy hitrosaina angatahana avy any velany ary ilay telopolo isanjato marina fa ny président Rajoelina nametraka fepetra principe vaovao hoe andeo ampitomboana avroeny ny fandraisana anjara amin'ny fomba ahoana moa no ahafahantsika manatanteraka an'izany raha ohatra ka ny teti-bolan'io fanjakan'io zany amintsika miteny zao un 5e produit intérieur brut PIB arikarena faobe anatin'ny Madagasikara zany tsy vitan'io fanjakan'io akory no manao ny traçabilité ny fanjakana hatramin'izay mba nahavita hatrany amin'ny 300 isanjato fity 1/5 amin'izao tsika miteny zao dikan'izay mandroatra be zany ny vola eto Madagasikara amin'izao fotoana zao fa lasa vola baoritra dia misy fiatraikany any amin'le toe-karenan'ny Madagasikara zany indrindra fa ny fanamboarana ny lalana dia tsy mazava ny drafitra kapobe ny tian'ny fanjakana hitondrana tsika ve andeha akany amin'ny UEM sa andeha akany amin'ny PGE sa andeha plan Marshall moa tsy resahako satria ny plan Marshall nge argent frais zany hoe tsisy idiran'le vola eto Madagasikara mihitsy fa vola vaovao madio be mihitsy no arotsaka ao amin'ny toe-karenan'ny Madagasikara dia ino no anaovana plan Marshall fa raha ohatra ny vola eto anatiny ihany zany no ataonao an'izay dia tsy plan Marshall ny anarany fa tsy maintsy manaraka ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana izy amin'izay fotoana izay dia anjarantsika zany no mijery eto tsy misy hoe manaratsy ny anina na manaratsy ny anina fa fomba fiasa zany principe zany dia le principe rehetra resahantsika eto zany no mampolisatra n'le fanjakana zany hoe tsy ny fanoherana akory no mampolisatra n'le fanjakana fa ny fanoherana zany milaza fotsiny hoe tsy hainareo le zavatra zay nge io resahan'ny fanoherana io dia iny makarary an-dralahireo amin'le izy hoe fa nefa mifanoherana taka ny-drenjato ohatra dia miteny hoe sokafo mivaravaranareo dia mbo enoy rehefa hanao amehana ara-pahasalamana zany na situation d'exception eto Madagasikara nge eran'izao tontolo zao dia misy consultation politique atao na ho raisinao na tsy ho raisinao ny hevitry ny olona dia enoy aloha izy aloha satria efa mandeha makany amin'ny extra parlementaire zany hoe tsy voasahan'le parlementaire zay anananao maro anisa ekeny zany fa misy hevitra
hafa tsy maintsy tokony atsakainao zany a de zay hevitra afa atsakainy zay a io resahantsika io hoe misy pitsopitsony ange ramose zany hoe tsy afaka miononona mihitsy ny firenena malagasy ny amin'ny hoe dia andresy lahatra ny vahoaka de hoe vitantsika io amin'ny zava-misy eto amintsika fa tsy maintsy misy zay ataoko hoe paikady mazava mitombona na ara-pitantanana na ara-bola ahafahana mampandeha ny firenena amin'ny ankapobeny fa tsy lay ataontsika hoe ity ny velorano dia ao anatin'ny rotaona taona efa taona dia anono fetitsika rehetra fa tsy maintsy mandeha amin'izay paikady mitombona mazava ary indrindra crédible zay no ilazana azy amin'reto fifandraisantsika amin'ny mpamatsy vola iraisa pireneny ireto fa makasika ny amin'izao tsika miteny zao dia hitantsika fa olana fototra miverimberina ny vany ny secteur vanille zany eto Madagasikara zay tsika moa tamin'ny farany teo ny resaka ny amin'ny hoe tsy manondra ny Madagasikara tsy manondra ny Madagasikara de mazava ho azy fa latsaka ambany de ambany ny sandambola maro ny fitarainana zay alefan'ireo namana tapaka zay ao anatin'io sehatra io zany ny makasika ny vanille inona ny ataoko hoe politika nisy makasika ny voly tamin'izany vanim-potoana zany de ny hoe ny fanoanana ny fanampiana ny olona mba amokatra ary zay sempamokaran'izay de misy toyiny mba ahafahan'izy ireo mahazo vokatra tsara sy mahazo tombony amin'izay asa ataon'izay zany na fambolena lavanily ahoana ny tantara inona ny zava-nisy marina satria fantatritsika hoe mitsoka tanteraka zany zao ny famokarana lavanily eto Madagasikara kanefa de misy ny ezaka ataon'ny tantsaha amin'izao tsika miteny zao ndrenjata ny fomba fambolena amin'ny ankapobeny mihitsy angamba eto Madagasikara no mila jerena ifotony vanille moa ny resahanao teo produit riche zany hoe volo tena tonga de mitondra chiffre ho an'ny mpamokatra zany fa ny fiheverana ny Madagasikara hatrany molohany mihitsy de tsy maintsy misy an'izay brassage zany hoe fampifangaroana ny produit riche amin'ny produit vivrier de hitanao fa na io projet laka loatra io fotsiny arange no resahana so malaka zany tamin'izany fotoana zany de mazava fa tsy maintsy projet intégré io le projet intégré zany mba tsy ahafaty loatra n'le tantsahantsika de sady manao voly ilaina amin'ny fiainana andavanandro izy manao voly miteraka vola be avy hatrany zany de tamin'izany moa nandeha ny projet efa tany amin'ny andron'ny premier andron'ny fanjanahany tany zany efa nanaovana an'izany projet zany de efa nanomboka nakafaka izy tao amin'ny première république io somalaka 1 io sy 2 zany fa tonga taty amin'ny deuxième république zany tsika nanjary lasa nyronahany kely de adiny teo zany le projet fa niditra nakany amin'ny hoe privatisation zany tsika le somalaka sy ny fandrarana amin'ny ankapobeny tany amin'ny faritry ny antony de zao ny olona koa mahatahotra fa so de tsy voafetsony ianao satria tany amboalohany ange io somalaka io zany rehefa niala amin'ny frantsay andeha any amin'ny taona 2000 any zany na latsadatsaka kely ny 2000 de ny Mauritiany efa nanjary lasa nandroatra be ny toe-karenany de nanjary lasa nitady toerany ivelan'ny Maurice izy satria ny Maurice vatoko lonjony tena be dehibe ao Maurice io de ny safidy an'io ambatondrazaka io izy ohatra ny afahana mametraka an'izay projet intégré zay de hoe tsy mety raha tsy mamboly voanjo produit riche zany industriel produit industriel miaraka amin'ny vary ohatra zay nge les visibilités les visions les visibilités azon'ny président Marc Ravalomanana les visions nananany nametraka amin'ny vody ala sy ny huilerie les top zany les tico oil product atao amin'ny porony Tomasina satria zay nilany axe de nilana an'le autoroute miala avany amin'ny porony Tomasina avany Tomasina mandalo any Ambatondrazaka mankaty Antananarivo ary ny intégration ana projet ohatr'izay zany no noeritreretin'ny Mauriciana ahafahana misimpliquer davantage zany hoe tena mirotsaka misimisy kokoa eo amin'ny ny fitrotroana ny Madagasikara
de fantatritsika fa sahirana moa tsika tam'izany a ny tompomena be sy ny tompomena kely tam'izany fotoana zany a ilay actif atao amin'ny somalaka fotsiny na mahay zareo a zay nitetina amina miliara tam'izany fotoana zany a de rehefa raikitra amin'ny privatisation a de tately afatrakotra zany ny tena fandehany eo amin'ny raharaha zay zany io problematsika io tsika zany a sady tsy mandrosony tsy miempotra ary manao fiarina mbola antitra rehefa manao an'le fampandrosoana ny toekarena amin'ny ankapobeny de nafindra ny tatsy Mozambika zany le projet de niahaka teo zany Madagasikara ary misy suite logique zany hoe fitohizan'ny raha mazava zany a makany amin'ny tokony ho fampandrosoana amin'ny Madagasikara rehefa tsy makany ianao de rendrika satria tsy nahatsapa mihitsy ny mpitondra ny fandimby hoe zay nge io zavatra atao io ary ny RN 44 de associé amin'izany projet intégré zany zay zany le zavatra misy amin'ny ankapobeny a de hitanareo fa le rigerie complexe mihitsy reo akoatran'ny président Ravalomanana vody ala moa zany le any manakambahiny sy etsetra reo zany a amin'ny toerana anankitelo de fantaritsika fa azo viabilisena fa tsy zay moa zany ny tena mahamaika tsika koa tsy miroso makany amin'ny sécurisation foncière de sady tsy tompo-tany ny mpamboly no mijery fotsiny izy de tsy manao investissement ao anatin'le toerana izy zany a satria tsy lovain-jafy io raha ny tena marina zany satria mbola tsy azy ny tany sy ny etsetretsetra zany rehetrrehetra zany tokony ho resahany de tahaka zany io vanille io zany rehefa tsy manana an'ilay fahafahana manao an'lay stock régulateur tsika de nisy ange zany ny caisse vanille, caisse café sy ny etsetra tamin'ny vanim-potoana sasany fa de mantilen'ny olona le izy rehefa tena tsy azo fehezina zany ianao ary io tsy vitan'le betron'le hoe gasy fotsiny zany nda andehanao araky ny nampoiny eo tsy maintsy misy assistance internationale io ny filana nefa de tsy mitsahatra eo mihitsy fa eo Madagasikara nge io efa azo jerepotsiny fotsiny izy ohatry ny tanana lavony fa azo atao zany mampandroso amin'ny Madagasikara arak'izay tokony afahantsika manao an'izany fampandrosoana eto Madagasikara zany mandringa le izy satria rehefa tataitra mpitondra tam'izany fotoana zany de efa mandeha zao tsy Atlanta fotsiny no manafatra ny lavanila malagasy ohatra zany hoe ny Coca-Cola zany fa efa tena mpanafatra ny lavanila malagasy Indonésie de ilanao ady izy amin'ny Timor Est de lasa politisé zany a le fomba fahafahana mijery an'le fiarina eto Madagasikara de najanony japonais fotsiny moa zany ny indonésien ny fanafarana lavanila de najanony ihany koa ny amin'ny girofle de tsy nikitiany poivre fa sady niezaka izy ny namboly girofle niezaka izy ny namboly lavanila zavatra mahafaly de hoe tsy de tsara tsy tsara mihitsy noho ny atsika ny taux de vanilline am'le andro zareo zany a de zay zany mbotra ny hoe mbola mampety an'le zavatra eto fa saingy zao rehefa tonga indray ny mpanao ronono atafy de mifamitamitaka amin'ny famely eto Madagasikara tsika am'le mitady effet d'annonce fotsiny sy ny etsetretsetra zany ka io tsy azo anaovana politicienne ny fiarin'ny olona manjary lasa sahirana zany ny olona am'izay lafiny zay a de tsy mifanohaka ny fampandrosoana eto Madagasikara raha ohatritsika zany zay ny vanille zay ny laka loatra fa raha mijery pôle de développement anankiray tsika nosy be nge touristique ohatra nosy be nge fa manana avo hafa mihitsy mampalahelo fa nandalo ny confinement fa raha miakatra hatrany amin'ny 10 hetsy ny mpizahatany tonga eto Madagasikara ny mpizahatany tonga eto Madagasikara zany presque ny 90% tsy maintsy mandalo ao nosy be de milaza aminao fa nosy be ihany de mahavelona ny tany be amin'ny lafiny maro zany zay fa saingy
mironana moa tsika eo amin'le fomba fanaovana manana côte tena malalaka Madagasikara ary azo trandrahana amin'izay sehatry ny touriste zay raha resahana iverenako lay ataontsika hoe asam-pamokarana teo ny asam-pamokarana de tena iankina ny aim-pirenena ary iankina ny aim-pirenena ahafahana mamaritra n'lay fandrosoana azo tsapaitana ny eo anivony isam-baravarana sy isam-batan'olona ary eo anivony tantsaha zany olana miverimberina eto amintsika de lay fomba firesaka ny amin'ny hoe nandritry ny taona maro tsisy nanao zavatra teto kanefa izany zavatra resantsika zany de zavatra efa tena napalaza ary nametraka Madagasikara teo amin'ny toerany mihitsy na au niveau régional na au niveau international na tsy resaka fotsiny tsika n'Océan Indien zany raha amin'io resaka famokarana io tsaroko tamin'ny taona 570 raha ny atotanisa sy ny tantara voarakitra zany hatramin'ny 770 de mbola nanondrana vary Madagasikara. Taorianan'izay de tena latsaka katerina tanteraka io sehatra momba ny vary io resahanao moa ny Somalaka fa manondra ny Madagasikara efa tretsy taona isa-taona am'izao tsika miteny zao zay raha jerena nefa ny velaran-tany amokarambary eto amintsika dia raha raisina fotsiny aza hoe 1 tonne na 1 tonne 5 amin'ny 3 millions d'hectares volentsika am'izao fotoana zao de manahirana ihany lay totanisany amin'ny hoe manafatra 400,000 tonnes zany tsika isa-taona manahirana satria raha fa tena teknisiana de mandinika ny amin'ny hoe mitombona ave zany zavatra zany misy inona ny ao ambadika zany rehetra zany misy olona mahazo tombotsoa manokana amin'ny sehatry ny vary sy ny fanafarana ahoana andrenjato raha ny tany aloha ny am'zy vanim-potoana lalovana ary ny am'izao fotoana zao ny momba an'izay sehatra famokarana efa andresantsika teo moa fa hitaritsika lavidavitra kokoa zany moa zany de ohatrany hoe vetsovetso sisa zany no andraisana an'izany ny antony de tsotra samihafa no mahaly sy androany tamin'izany fotoana zany zany Madagasikara de nametraka mazava ny fepetra takin'izao tontolo zao eo amin'ny fanoranan'entana fanoranan'entana io nge misy traçabilité tsy voazao zany natao fa raha ohatra ianao ka iresaka crevette ohatra na iresaka fikojakojana ny vary io zany hoe ny mise en sachet sy ny etc marche en avant zany hoe tsy teknika be zany fa mba ampilendalendanareo fotsiny de resahako zany lafiny zany hoe raha vao tsy ao anatin'le teknika marche en avant de tsy mihinana ny enombonao izy tsy mihinana ny crevettenao izy tsy mihinana ny etc zay aniny mahatonga ny olona nanao politika spéciale hoe ny olona rehetra andeha anao fanoranana hazan-dranomasina indrindra ny crevette zay tsara ny Madagasikara de financement direct amin'ny Banque mondiale satria raha mbola miditra eto Madagasikara zany de tsy tanteraka mihitsy zany nefa zany efa nisy tany amin'ny ENM tany Mahajanga tamin'izany fotoana zany efa nisy ny abattoir atsika nandeha nakany amin'izany hoe marche en avant zany fa zao moatsika zany de ohatrany lasa hoe ohatrany hoe zay atao zany de ohatrany hoe tady eto fa tsy mety tsy maintsy mifaningitra am'izao tontolo zao tsika ny olona efa lasa lavitra be amin'ny fitandronana zany hoe aiza ny traçabilité anao raha ohatra ianao tamin'ny andro dadabe tsiranana nisy olona teo amin'ny 2500 moniteurs d'élevage moniteur d'agriculture ndroany amiral Dider Tsiraka satria hiditra sous programme amin'ny Banque mondiale tsika tamin'ny 727 nefa reo zany tena ohatrany hoe ny nkina ny tantsaha malagasy mihitsy ho avy eo technicien ho avy eo nga moniteur ahoana ny vulgarisateur agricole tamin'ny fotoana tena nanampy reny no afaka miteny hoe tsy mety tracteur ty fa fady an'io tany io tsy le tany no fady an'le tracteur fa malemy loatra le vy nanaovana an'le tracteur algérienne de miforotra le forotra
ohatran'izany zany ny fomba mifampiresana tam'le izy de tezitra moa zany fitondrana tracteur koa atondra le tony zany de nroahana daholo lay surcharge tao anatin'ny ministèren'ny agriculture tam'izany fotoana zany ohatra zany io zavatra mitranga eto Madagasikara io hoe isika nge te hanondrany azo ondrany io de ny farany ara lasa bizina le hoe fanafarana vary satria tsy mbola nisy olona mihitsy nanao fanadihadiana hoe misy rupture na stock eto Madagasikara fa maninona ianao manao stock nefa tsy fatsisy étude de satria bizina le izy de mandeha ho azy zany nge fantatry raha ohatra ianao ka mividy vary tamin'ity fanjakana ity hoe 15,000 tonnes na vidinao 26 millions de dollars de manahirana be no miresaka an'izany tamin'izany fotoana zany mbola eo amin'ny 331 tonnes métriques de de sahirana zany tsika eo amin'le fomba fanatanterahana fa tsy maintsy mijery mazava tsika hoe inona ny tombontsoa amin'ny firenena de ny tombontsoa amin'ny firenena ny zanaky ny firenena ny tena mahay azy ny étude be de be ataon'ireo mpianatra eny amin'ny université reo nge ao amin'ny UCNRIT io be maro de maro fa tsy mbola lasa ihany tsika mandeha mitady zavatra hafa rehefa tonga ohatra ny jirama de lasa tsika manafatra groupe avy any Allemagne de etineto de jereny le piasa ny jirama fotsiny le hoe so zany le izy ka izy tsy ianao nanankina an'le izy amina vola be avy any an-dafy ihany ka ny perdi am'le technicien avy any an-dafy lafo be rehefa tonga ao izy ay câblage kely anankitelo ny mila atao de mandeha le zavatra for zalahy mila mody any Allemagne izy aloha zay vao mahafantatra an'le izy manao an'le raha ohatra zany io série teo manafatra avy any Philippines tsika avy any Thaïlande technicien amina vola be mihitsy no anafarana an'le technicien soudeur nefa tsika zany tokony hanana an'izany zany ka le politika globale le fanjakana mihitsy zany mila arindra ary zay fandrandrana ny politika globale ny firenena zay zany de tsy vitanareo rery aloha zany de ho resahana mihitsy fa mila makany amin'ny anjery manontolo nareo mila mijery ny technicien nareo mila mijery fotony nareo mila ny fifangarony ny mpandray anjara rehetra Resaho Aloha hoeto ambony latambatra vavao ary eo indrindra manko ny olana amin'ny lafiny akapobeny amin'ny tantanana andraram-pirenena zany drainjato de ny hoe rehefa olana araky ny olana ara-politika matetika dia tsy fananatsika n'izay ataontsika hoe vina mazava programma mitombona ary vokatra azo antenaina ao anatin'ny 5 taona ary eo indraindray no mampanofy ny olona ny amin'ny hoe mitondra lay olona anankiray de mametraka ny amin'ny hoe zao no ataontsika velorano 30 ao anatin'ny 5 taona de rehefa vavahanao nefa n'le izy de tena miala tsiny fa apokaty satria tsy ta mazava tsara tsy tataratra zay hoe miaingaizitsika ho tonga izitsika ao anatin'ny 5 taona manaraka de latsa-panenenana ny maro am'izao tsika miteny zao satria dia tony hevery ny fahazo tanterahany zany kanefa nofinofy no mitranga zany am'izao tsika miteny zao fa io olana ara-politika io ndrenjato tsy mety mivaha mihitsy am'izao tsika miteny zao satria dia zay tonga eo amin'ilay fitondrana de mihevitra foana ny amin'ny hoe lay voalaza matetika hoe anay zao ka ataonay ahoana ny tondrana azy efa mamaraparana moa tsika am'izay fandarana zay fa ho resahana fotsiny no hoe ny olona manao politika eto Madagasikara nge ka tsy mpanao ny olona mitantana eto Madagasikara nge ka tsy mpanao politika olona tany amin'ny fandrarahana izy ary rehefa tao anatin'ny fandrarahana izy ka tafiditra ao anatin'le politika tsy miezaka nianatra an'le politika zay nge le problème sady tsy de nahay loatra zany ianao tany anivon'le sehatra nisy ianao no tsy de tena mandalina politika loatra ianao da tena tonga de fafanao daholo ny mpanao politika rehefa tonga eo amin'ny fanjakana ianao de ahoana moa anao nahay politika tsy mahay politika mihitsy ianao ny dikany de fefika zany ny firenena am'izay lafin'izay miara-malala nefitsika fa ny fitantanana ara-politika no mandanina ny fitantanana ara-ekonomika sy ny fitantanana ara-sosialy izay indray no masaka tompoky lasy tompoky vavy ny amin'ny anio Resaho Aloha mametraky ny mandram-piaona Vonson Ndrenjato Guy Maxime Galaiseno